Manan-talenta eo amin'ny fikarakarana sakafo sy ny fandraisam-bahiny isika malagasy. Voaporofy izany tamin'ny nahatafakatra ny ekipa malagasy amin'ny famaranana tamin'ny fifaninanana meilleur buffet traiteur au monde. Firenena miisa 12 no tafakatra amin'izany ary any Frantsa no anototsana ny lalao famaranana. Tafakatra eo amin'ny dingana famaranana eo amin'ny fifaninanana meilleur buffet traiteur au monde ny ekipa malagasy. Rola moa no hiatrika io fifaninanana io miaraka amin'ny coach iray mpanao sakafo rola avy eo amin'ny Carlton Madagasikara no andrafitra ny ekipa malagasy mandritra izany fifaninanana izany. Ny chef Zakandrainy Antonio sy ny chef Andrenana Arvony Erlantso no andrafitra ny ekipa raha tokosaka ny chef Ravelmanana Erlalaine no coach amin'izany. Osea ohatry varanga fa voile bazina filet mignon de cochon ohatra misy touche vaovao zany zavatra tsy fantatro zavaoa dia afaka apetraka ao. Dia ohatr'izay koa ny resaka chocolat tianay ampiseho mihitsy avy aty aminay chocolat maîtrisenay io a dia koa zany zay mampiseho an'izay zavatra izay. Dia ohatr'izay ihany koa na ny any amin'ny préparation ny entrée na zavatra ohatr'izany a misy cuisson ananatsika eto Madagasikara tsy ananany sao izy mety ohatra hoe zatra manao cuisson minute na tsy fantatro aty amintsika matetika long cuisson moa filazana azy zavatra brisé fa ela be dia miezaka zany zay fusionner an'ilay technique na gastronomie malagasy sy ny gastronomie française. Any Frantsa ao amin'ny tanànan'i Lyon moa no anaovany ity famaranana ity mandritra ilay hetsika lehibe Shira atao any an-toerana firenena 12 no tafakatra hifaninana amin'izany famaranana izany. Dia ny fanadidina mahafinaritra iny toko gasy tovovavy no manakatona ny fampilalana vaoantsika teto amin'ny fahitalavitra mateveta amin'ity alina ity isaona isika teletokatra tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Mamy fotoana ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.